Fanteraka ny fivoriam-be izay fanao isa-taona teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton na omaly ny antenimerany varitra Amerikana eto Madagasikara. Nisy moa ny fandraisam-pitenenana izay nataony Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta nandritra ny fotoana. Manantena ny lehiben'ny gouvernemanta ny Prime Ministre Cool Roger fa afaka hiara asa amin'ny gouvernemanta mba hiantoka ny fahombiazan'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo eto amintsika ny fianakaviam-ben'ireo mpandraharaha. Ny nambarany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton na omaly nandritra ny fivorian'ny antenimerany varitra Amerikana na ny AmCham, American Chamber of Commerce American Madagascar. Na dia nisy aza ny krizy izay nolalovan'ny firenena dia mahasarika ireo mpampiasa vola-trano ny firenena malagasy raha ny voalazany. Nosoritany fa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana dia zava-dehibe ny fifampitokisana ary anao izay azahoana izany fatokisan'ny mpampiasa vola izany Madagasikara. Nitsahidy Prime Ministre teo anolohan'ny mpikambana eo anivon'ny AmCham fa ny vinan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta dia miompana eo amin'ny fametrahana ny fanjakana tandalàna, ny fanjakana tsara tantana, ny ady atao amin'ny kolokolo sy ny fanondranana tsy ara-dalàna samihafa, noho ny famerenana sy ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpampiasa vola mahazatra. Ao ihany koa ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana, ny fanomezan-danja ny sehatra tsy miankina ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ireo sehatra manan-danja hiatran'ny Prime Ministre Cool Roger ny sehatry ny lamba na ny secteur textile. Eo am-pandrasana no mety ho famerenana indray any Madagasikara ao anatin'ny AGOA isika amin'izao fotoana izao raha ny voalazany ary manantena ny tenany fa isy ny vaovao tsara mandra-piavy ny faran'ny taona.